Kafalinatra ndray tompolasy toko vavy no insidena tokantranonao amin'izao alahady alina izao amin'ny alalan'ny fandarana. Araka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Etontsika manomboka ho resantsika misimisy amin'ity hariva ity ny tontolon'ny baolina kitra ny fedina ny tompontakan'i Madagasikara na ny THB Champions League izany izay nanomboka ny zoma teo ny andro voalohany amin'ny dingana voalohany. Raha ny vokatra aloha dia azo lazaina misongadin'ireo ekipa lehibe isan'izany ny Kosfa, ny Jetmada, ny Knapsa Sport, ny LGK Plus samy nivoaka ampandresy na ny fandresena roa avokoa nandritra izay andro tsara toerana ny Kosfa, Jetmada, Knaps ary ny LGK Plus ao anatin'ny dingana voalohany amin'ny fedina ny tompontakan'i Madagasikara na ny THB Champions League eo amin'ny taranja baolina kitra. Mahajanga, Tomasina, Antananarivo ary Fianaratsoa no mandray ny faninanana amin'ity dingana voalohany ity izay misy ekipa eninavy. Ho an'ny teto Antananarivo ary dia ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny fionana teo amin'ny LGK Plus manao ny akanjo volomboasary sy ny VZV ny VFM avy any vatovavy fitovinany izany. Nandresy mazava tamin'ny isa 10 teto ny LGK Plus izay manao ny akanjo volomboasary. Tamin'ity androany ity indray dia mbola nivoaka nandresy fanoloany iray ny LGK Plus tetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina rehefa nandresy ny FC Maheva tamin'ny isa 2-0. Tsara toerana ary mitarika amin'ny laharana voalohany vonjomaika ho an'ny eto Antananarivo araka izany ny LGK Plus. Toy izao kosa ireo vokatra hafa tany amin'ireo faritra hafa. Ho an'ny tany Tomasina dia nivoaka nandresy ihany koa ny Jetmada androany nanoloana ny Jesaya tamin'ny isa 2-0 izany. Izany tamin'ny lalao roa vita ny Jetmada zany dia mbola atsiresy izy ireo izay isan'ny mitarika vonjomaika ihany koa. Ary ny Azam Mamparafara volana nandresy ny STF Analanjorofo tamin'ny isa 2-0. Ho an'ny tany Mahajanga dia tsara toerana ihany koa ny Kosfa izay nandresy indroa ihany koa tao anatin'izay andro voalohany izay. Ny Kosfa nandresy ny Fosa Junior tamin'ny isa 2-0. Ny FC Iarana sy ny MTM Melaka nisaraka adsala 1-2. Ny USSK Anambanja nisaraka adsala ihany koa 2-2 tamin'ny Varatra Zanantsoy. Ho an'ny any Fianaratsoa kosa indray dia ny 3FB Antoliary nandresy ny Espoir Nandroy tamin'ny isa 5-2 ary ny Knapsa Sport nanamotsana ny FC Zanakala FC tamin'ny isa 4-0. Ny FC Angels avy any Anosy nandresy ny GS Nyorombe tamin'ny isa 4-2.